fiainagna efa miova fiainagna tsy karaha taloha, ny fihavanagna efa mahay tsisy, tantara nisy ary mampitomoagny sy mampalahelo. Nisy mpangataka nandeha izy, nandeha tamin'ny lakorony mpanambola be ary nijanona teo am-bavahady izy mba hangataka. De nivoaka avy tao le patron nitondra hena viande 2 kilo na hen'omby 2 kilo omena hoentina amin'ny tanany. Everin'le mpangataka fa omena azy ilay hen'omby kay nivilalana ilay patron, nivilalana ilay mpanambola kay le hena omena alika chien berger maventy be, izany hoe omena kiva le hena fa tsy omena ilay mpangataka tamin'ny vavahady. De niteny le patron hoe sécurité, asevo mandeha any io olona malotoloto io fa raha tsy zany anatsovatsika polisy. De niteny le mpangataka osefo mba omeo efa tsisy. Ianao izy le sefo misy tanana, ianao misy tongotra, fa nahoana ianao no mangataka? Andao mandeha mitady vola. Ka ianao ne manome hena alike, zany olombelona tsy omenao. De nitomaly le mpangataka, ay kosa efa niova ny toetsain'olombelona amin'izao fotoana zao. Ny alika no ambonimbony noho ny olona, ny alika no omena sakafo, fa ny olombelona avela nona. De niandry teo ihany, kisakisaka kely le mpangataka, de niandry teo ihany. De nivoaka le sécurité, nitondra taolataolany, sisasisany le favonoan'le alika, ary mbola misy roran'le alika. De natsipiny le sécurité tamin'ny fanarim-pako. De sotra n'Andriamanitra oziny le mpangataka fa mbola ihinana hena zay sisankena alika no nohan'le mpangataka. De nakakapoka izy boatin-dronono, de noentiny nandrahoana an'lay taolataolan-kena 2 kilo avonoan'ny alika. De mbola nasidy agnatsomanga de noagny. De voky izy ary naheno tsirony izy. De nandeha koa